ry havako malala ao amin'ny tompo ho ampitombonao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny finoana marina antoky ny fampandrosoana. Ny finoana marina antoky ny fampandrosoana. Zany no hitatsika amin'ny nofinainantsika anio ao amin'ny bokon'ny NEHEMIA toko fahasivy ny 12:30 hatramin'ny 7:30. Volana vaovao isika mibanjina lohahevitra vaovao manao hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Arak'izany dia izay finoana fototra maha-kristianina izay koa no ambaran'ny finainantsika eto fa fototry ny fampandrosoana ny firenena iray. Rehefa niverina avy any am-pahababoana avy tany Babilôna ny zanak'Israely dia niezaka nanarina ny firenena. Nisy ny fanarenana foto-drafitrasa, ny fanarenana ny tempoly, ny fanarenana ny manda, ny fanarenana ny tanàna. Misy ny fanarenana ara-toe-karena ka nanamboarana ny vatra, ny fambolena sy ny fiarina samihafa. Fa izay ahapatsy aivon'ny NEHEMIA antsika eto dia izao: ny fototry ireny fanarenana hita maso rehetra ireny dia ny fanarenana ara-pivavahana. Niala tamin'Andriamanitra mantsy ny olona. Marina kokoa dia hoe niala tamin'ilay didin'Andriamanitra, tamin'ilay lalànan'Andriamanitra. Hoy ny ambarany 19:20 hoe nandà izy sady niodina taminao ary nanary ny lalànao teo ivony. Ny sokajin'olona rehetra nisy teo amin'ny firenena dia nanary ny lalàn'Andriamanitra, niala tamin'ilay finoana marina, na ny mpanjaka na ny mpanapaka. Entina ilazana ny mpitondra fanjakana zany, na ny mpisorona sy ny mpaminany. Entina ilazana ireo mpitondra fivavahana ary ny vahoaka rehetra dia samy niala tamin'io lalàn'Andriamanitra io avokoa. Hoy ny ambarany 5:30 hoe tsy nanompo anao teo amin'ny fanjakana izy, na dia teo aza ireo zava-tsoa betsaka izay nomen'Andriamanitra azy. Tsy arakaraky ny fanomezan'Andriamanitra ny fitahiny, ny fanarahan'ireo vahoaka ny sitrapon'Andriamanitra. Vokany amin'ny 5:30 sy 7:30 tsy nandroso ny firenena na hantra ihany ny olona, na dia namboly ary izy, na dia nihary ary izy, na dia niompy aza, dia tsy mba nioty na nisitraka ny vokatry ny atsembohan'ny tavany akory. Fa mampahatsiaro NEHEMIA fa ny fivavahana marina no fototry ny fampandrosoana ny firenena. Miainga any amin'ny mpitondra io, ny mpanjaka, ny mpanapaka, ny mpitondra fivavahana, ny mpisorona, ny mpaminany ary ny fiangonana na ny vahoaka rehetra ihany koa. Efa hitatsika teo amin'ny tantara ny fahadisoana tamin'ny fitantanana nataon'ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana tamin'ny andron'ny Moyen Âge ohatra, ka ny fesamrerina nanao ny monopole économique ny firenena ka niteraka ny réformation, hiverina amin'ny fivavahana marina, hiverina amin'ny finoana marina. Ny tantara ihany koa dia mampiseho antsika fa ireo firenena izay manome anjara toerana ambony fivavahana ao aminy no antsoina hoe firenena mandroso. Ary izay firenena lehibe ka manomboka manarina miala amin'ny fivavahana dia manomboka mikorosofana. Lesona lehibe ho antsika izany, satria dia henontsika foana hatramin'izay hoe fa maninona i Madagasikara, ny firenena malagasy, be mpivavaka be, maro anisan'ny kristiana, kanefa mikorosofana ny toe-karena. Ny antony dia izao:
ny maha-kristianina sy ny mampivavaka no entiny fa tsy ny finoana marina. Antsoina ary ankehitriny ny olona rehetra, ny sokajin'olona rehetra eo amin'ny firenena hiverina amin'io finoana marina io. Tsy ny kajikajy ara-toe-karena akory ny ratsy hiheverana ny amin'ny fiari-karena, ny amin'ny hari-karena ampandroson'ny firenena. Tsy ny fananganana foto-drafitrasa etsy sy aroa akory ny ratsy, tsara zany, fa ampahatsiarivo ny tenin'Andriamanitra fa ny fototra voalohany hahazahoan'ny firenena fandrosoana sy fampandrosoana dia ny fiainana ny finoana marina. Noho izany ambara fa ny fiainana ny finoana marina iainan'ireo vahoaka kristianina marina no mitondra fampandrosoana marina. Ny sokajin'olona rehetra ao anatin'ny firenena manomboka any amin'ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra fivavahana, ny fiangonana, ny fiarahamonim-pirenena samihafa, ny vahoaka malagasy iray manontolo antsoina hiaina ny finoana marina dia io hitantsika ny fampandrosoana marina. Malalaka arak'izany ry havako malala ety am-pamaranana ny varavaran'ny fampandrosoana omen'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra omenantsika dia ny fiainantsika ny finoana ao amin'ny soratra masina izay efa nomeny antsika, efa eo am-pelatanantsika fa mila iainantsika fotsiny sisa. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra resy lahatra izahay fa Andriamanitra miasa mahery hatramin'ny voalohany ianao, ilay Andriamanitra pahary, ilay Andriamanitra efa namorona izao tontolo izao hatramin'ny voalohany, dia mino izay fa marina tokoa fa an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Koa indro Tompo, ifonanay aminao ny tsy fanarahanay na ny fialanay amin'ny didinao ka mahatonga anay tsy misitraka ny harena izay omenao anay. Mifona aminao izay amin'ny mpitondra ny firenenay, mifona aminao izahay amin'ny mpitondra fivavahana, mifona aminao izahay amin'ny fiangonana, mitondra aminao izahay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ka mahatonga azy hiaina ao anatin'ny fahantrana. Ankehitriny kosa Tompo, tario amin'ny fahamarinanao, andeha amin'ny lalanao marina mba hiadana sy ho finaritra Madagasikara-nay. Ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany mivavaka izany. Amen.